zay ny amin'iny fa miova endrika kosa ny tontolo politika eto Madagasikara manomboka eto miaradiny antoko politika maromaro azo lazainao matanjaka ary tsy dia nitovy firehina loatra teo aloha teo. Mandalo kiondalana vaovao indray tontolon'ny politika eto Madagasikara. Raika ambin'ny folo volana taorian'ny karan'ny era Jonary Mampiana teo amin'ny fitondrana. Nanambatra hery ny antoko avana tarihan'i Jean-Louis Robinson, Maparany Ange Rajoelina, ny araikisika tarihan'i Camille Vital ary novondrina politika VPM-MMM any Ajo Andrinana Arvelo. Raha ny fandinian'ny mpanara vaovao politika dia vondrikery vaovao hifanandrina amin'ny HVM atoko misy ny filoham-pirenena izany. Samy tazana hatamin'ny fifidianana filoham-pirenena taona 2024 ireo antoko sy vondrina politika ireo. Raha ny kazikazy dia izy ireo ihany koa nandrafitra ny maro anisa indray anivon'ny anteny miram-pirenena. Raha ny fantatra moa dia efa hatramin'ny volana septambra tamin'ity taona ity no nanambatra hery ny mpitarika politika efatra ireo rehefa avy nandinika lalina ny fivoaran-draram-pirenena. Ao anatin'ny fanambarana iraisana izay navoakan'izy ireo ary no anosotsitany tombanezaka miba tanteraka ho an'ny gouvernemanta aperinasa amin'izao fotoana izao. Anisan'ny voakina amin'izany ny lalana mifehy ny teti-bola 2024 tsy lavilary irary ny fanambarana ny teti-bola ity tsy voafatra anatiny ihany koa ny vola ampiasain'ny vondrom-bahoaka ety Anjarampahefana izany hoe ny commune sy ny distrika ary ny faritra. Azo tafiditra anatin'ity teti-bola mpanjakana ity ihany koa ny teti-bola iasan'ny vao miara-pifidianana mahaleo-tena. Manaitra ny androm-panjakana ambany tanteraka izy ireo anisy fanovana ato anatin'ny fotoana fohy ny lalana mifehy ny teti-bola mpanjakana 2024 io. Mitaky ihany koa ny alona senita reto antoko efatra manambatra hery ireto ary azy ireo dia tokony ny vao miara-pifidianana mahaleo-tena no manatanteraka ny fifidianana.